Ya hitantsika teo efa mivondrona zany anao efa fantatra moa zany ny ekipa voalohany aloha izay ho an'ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny 20 taona izay aty amin'ny volana marsika ny volana aogositra ny fifaninanana tsisy araka mihitsy zany aloha ireto mpilalao reto manambatonga izay datin'ny fifaninanana izay raha ny fahafantarana azy aloha hatramin'izao dia efa izay tokoa tsy misaraka intsony izy reto satria tafiditra ao anatin'ilay tetikasa izay raha ny fédération sy ny ministère ny fanatanjahantena ary ny tafita zareo fédération mazava loatra amin'ilay sport étude ireto mpilalao basketball izay voafantana ao anatin'ny ekipa pirenena reto izany hoe afaka manao fanazarantena mihoatra toy ny mahazatra zany tsy toy ny teo aloha intsony izy eo satria sady mianatra izy no manao izay taranja basketball izay betsaka zany ny fotoana ilalaovany ity taranja ity raha ny alavana ihany koa raha ny fijery azy reto mbola dia azo zany hoe manana ny refy ilaina amin'ny taranja basketball satria tafiditra tao anatin'ilay tetikasan'ny ministera ny tsirihana tany fotony tany amin'ireo faritra ihany koa nangalana ireto ankizy reto ia ireto ankizy reto zany ihany koa raha ny fantatra moa raha ny filazan'ny teknisiana izany dia tokony ho tsara ity ekipa pirenena malagasy ity satria ny ankamaroan'izy ity dia efa nandrafitra ny ekipa izay niatrika ny afro basket latsaky ny 9 taona tamin'ny taona lasa tsy maintsy izy ihany koa nefa ireo vaovao anampy traikevany sy ny fahaizana anatin'izay ekipa izay zany hoe raha ny aty amin'izao voalohany izao aloha zany no dia azo zaina fa tokony azo vokatra tsara isika amin'ity fifanana ity ia marina tokoa zany namana mbola tiana fa dia miandrandra ny petit basketball miandrandra izany fifaninanana afrikana izany indray zany tsika amin'ny volana aogositra ho avy izao ivadika eo amin'ny taranja volleyball isika izay miditra amin'ny andro faharoa ihany koa ny fedina ny tompon-daka ny ligina Analamanga mialohan'ny idirantsika amin'izay ireo vetivety nonoa resantsika vetivety vaovao avy any Mahajanga tany satria dia hanotanterahana tany antoerana tokoa zany omaly baolina kitra izy ity ny fifidianana izay ofolo sy ny mpikambana vaovao zany eo anivon'ny fédération malagasy izay taranja baolina kitra izay tsy nisy moa ny zava-baovao fa dia lany ofolo hitantana ity fédération malagasy ny baolina kitra vaovao ity indray mandritra ny efa taona ho avy Andriamato Ahmad ny likipatra 1 tamin'ireo 2 misy amin'izao fotoana izao no nandaja-bato sy ny fidy azy zany omaly asabotsy tany amin'ireny vohitry hiboeny izay fantatra ihany koa fa ny fito tamin'ireo mpikambana fito anatin'ny komity mpanantanteraka izany teo aloha dia mbola voafidy hiverina indray ao anatin'ity birao ity anisan'ny olom-baovao mo araka ny vaovao iray anisan'ny olom-baovao zany tafiditra amin'izay komity mpanantanteraka izay Andriamato Rakoto Arsaka Raoul izay tompony andraikitra voalohany amin'ny club Niknaps Sport eo amin'izay taranja baolina kitra izay mazava ary feno izay vaovao nampitainy namana mbola tiana izay fa dia mitoy zany ny asan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra amin'izao fotoana izao ny andro fahafito sy fahavalo kosa ary araka ny nambara teo nofo ny lalaovina teo amin'ny fedina tompon-dakany Madagasikara ho an'ny taranja volleyball ho an'ny ligina Analamanga andeha rahantsika avy hatrany ny vokatra tamin'ny ity farany herinandro ity anisan'ny lalao nanamarika ny andro fahafito sy andro fahavalo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka Analamanga taranja volleyball natao tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina io maraina io ny nandreseny ekipan'ny 3F ANS mikanjo mainty eto amin'ny sary ny ekipan'ny AS1 tamin'ny 7-3 no aotra 5 no 12 5 no 12 ary 5 no 9 ho an'ny sokajy senior lehilahy première série ny adina aloha tamin'ny akapobeany satria ireo mpilalao zandriny izay manomboka misongadina eo amin'ny taranja volley no nifandona teo ihany koa nandavoan'ny ekipan'ny AS1 tamin'ny 7-3 no iray ny ekipan'ny Kosfa ho an'ny sokajy senior zazavavy akoatr'izay dia nomotsan'ny ekipan'ny Voara mikanjo manga eo amin'ny sary tamin'ny 7-3 no ohatra ihany koa ny ekipan'ny MVBC ary farany teo amin'ny 2e série zazalahy ny nanoliany ekipan'ny ASSM ny ekipan'ny 3F ANS tamin'ny 7-3 no ohatra ihany koa toy izao kosa ireo vokatra hafa ny fandona tamin'ny ASSM nravaka tamin'ny 3 no aotra teo amin'ny senior vehivavy io ny VBCD nampiondrika ny ATVB tamin'ny 7-3 no aotra senior vehivavy ihany koa ny STV nampiondrika ny Tico tamin'ny 7-3 no ray senior lehilahy première série
ny Kosfa nampiondrika ny AZMA tamin'ny 3 senior lehilahy première série, ny RVB nampiondrika ny AFA tamin'ny 7 senior lehilahy deuxième série, ny AZMA nampiondrika ny MVBC tamin'ny 7 senior lehilahy deuxième série, ny 3F ANS nampiondrika ny VBCD tamin'ny 7 teo amin'ny sokajy cadette, ny ASI nampiondrika ny VBCD tamin'ny 7 teo amin'ny junior zazalahy, ny VBCD nampiondrika ny AFA tamin'ny 7 minime zazavavy, ary ny MVBC nampiondrika ny AFA tamin'ny 7 teo amin'ny minime zazalahy. Taorina amin'ny andro fafito sy favalo iny dia mbola mitarika hatrany ny ekipan'ny Kosfa manana isa 12 eo amin'ny sokajy senior lehilahy première série, raha ny ekipa 3F ANS manana isa 9, mitana ny laharana fahatelo kosa ny ekipan'ny STV.